dia faly miarabanao ndray tonga eto amin'ny fotoana zay anokafan'Andriamanitra latabatra eo anoloantsika, amelarany latabatra eo anoloantsika mba hisakafoanantsika ny tenin'Andriamanitra araka ny mahafandarana mana isan'andro izao fandarana zay enoinao zao. Misaotra ny Tompo noho ny fahasalamana sy ny hery azahoana manatanteraka izany, ary dia misaotra anao koa miaino ny tenin'Andriamanitra zay irina indrindra hitondra hery vaovao antsika. Ary noho izany satria hisakafo ara-panahytsika, velarin'Andriamanitra eo anatrehantsika ny latabatry ny sakafo mipanahy, dia hiara-mivavaka isika angataka ny fitahin'Andriamanitra ho amin'izany sady hisaotra azy raha teo koa. Hiara-mivavaka isika. Andriamanitra ran'aizany an-danitro, midera sy mankalaza anao zahay, misaotra anao noho ny famonramponao, anomezanao anay indray zao sakafo izao dia ny teninao, satria tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa miteny rehetra zay laoko ny vavan'Andriamanitra. Raha io misaotra anao zahay satria hery ho anay mandrakariva ny anananay ny teninao, manoro anay ny lalana tokony izoranay ary mampianatra anay zay tokony ataonay, satria raha tsy ny teninao dia tsy fantatra izay ataonay, ary izany no mahafanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay ny teninao. Ka dia misaotra anao zahay, ho tahinany zany teninao zany mba hitondra aina sy hery ho anay, azahoanay manompo anao mandrakariva amin'ny fifaliana, ary dia ho voninahitra sy anaranao ny fahavelomanay, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay vakitsika anio, irahantsika mandinika anio dia ny ao amin'ny Pitsara toko 5, manomboka amin'ny andininy 9:40 ka hatramin'ny andininy 1:30. Ity tenin'Andriamanitra vakitsika anio ity dia toy ny tononkira nataon'i Debora noho ny nandreseny any Sisera. Debora moa dia ilay vehivavy mpaminany vavy natsangan'Andriamanitra mba hanavitra ny Israely niaraka tamin'ny Baraka teo am-pelantanan'ny Kananita, teo am-pelantanan'ny Jabina zay nahana-komandy atao hoe Sisera. Ary niantso ny mponiny Naftaly sy Zebolony izy mba hiady amin'izany, ary nandresy izy, ary dia nideran'Andriamanitra izy, ka ao anatin'ny firana zay nataon'ny Debora no misy izao tenin'Andriamanitra ho vakitsika izao. Ny andininy 4:40 ary no anomboantsika azy, ary raha ohatra ka mamaky azy sika araka ny torohevitra dia ny hoe misy fanontaniana zay ho vakitsika dia ny hoe inona ny marina tian'Andriamanitra ambara. Misy fahamarina tian'Andriamanitra ambara ve, ary moa misy fampitandremana tokony ho dinintsika ve ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Andininy 4:40 no anomboantsika azy, satria efa vitantsika tany aloha ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 5:40 amin'ny Pitsara toko 5 io. Andininy 4:40. Nahoana ianao no nitoetra teo anelanelan'ny vala, iainonao ny feontsodina any amin'ny ondry, lehibe ny fieveranam-po teny amin'ny sakely-dranony Robena. Gileada nitoetra tany andafiny Jordana, ary nahoany dana no nitoetra tany an-tsambo. Asera nitoetra tany amoron-dranomasina, ary teny amin'ny fitodiny no nipetrahany. Zebulona dia firenena nanao tsinotsinona ny ainy na dia ho faty aza, ary Naftaly koa teo amin'ny fitoerana avo any an-tsaha. Tonga ireo mpanjaka ka niady, eny niady tao Tanaka ireo mpanjaka ny Kanana, dia teo anilan'ny ranony Megido. Tsy nisy volafotsy azo ny obabo, ary avy tany an-danitra no nisy ady. Nikintana tamin'ny nalehany niady tamin'ny Sisera. Niony kisona ny paoka azy, izany ony ela izany dia niony kisona. Manosoa mikery ianao ry fanahiko. Tamin'izany dia nikatokatoka ny kitro-tsoavaly no ny fiazakazaka, dia ny fiazakazaky ny maheriny. Ozony merosa, ola ianjelin'i Jehova. Ozony dia ozony ny ponina ao, satria tsy mba tonga hanampy an'i Jehova izy. Eny, tsy nanampy an'i Jehova hamely ny mahery. Hotahina mihoatra noho ny vehivavy any Ejaela, vady ny Ebera Kenita. Eny, hotahina mihoatra noho ny vehivavy mitoetra anday any izy. Rano nangatahandra lehilahy, fa ronono aza nomeny azy. Teo andivian'ny andrina
nitondrandronono mandry ny tanany nandrainy tsy maday ary ny tanany akavanana nandrainy tantanany mpiasa de namely ny Sisera tamin'ny tantanany izy ka nahavony lohany namely mafy izy de nahabororoka ny firifany teo amin'ny tongotra vehivavy no niondreany na alavony ny amparany eny teo amin'ny tongony no niondreany na alavony teo amin'izany niondreany teo amin'izay niondreany no ny amparany fatiny tao amin'ny varavarankely no nitsiriany reniny Sisera ka niantsoantsony mafy eny niantso tao amin'ny makarakary izy hoe nahoana no elo zato kalesiny vao tonga nahoana no mitaredretra ny kodian'ny kalesiny zay endry tamin'ny andriambaviny no namaly azy eny ny tena ny aza namaly hoe tsy efa mahita va izy tsy mizara-babo va izy de zazavavy iray na roa ho an'ny isanda ary lamba samy hafa volo ho babony Sisera lamba roa samy hafa soratra ho eo amboziny mahazo babo ho levina tahaka izany enieny fahavalonao rehetra Jehova o fa aoka izay ty azy kosa ho tahaka ny masoandro raha miposaka amin'ny heriny izy dia nandro ny tany 70 taona misy fanontaniana tiantsika ho valiana ny amin'izao tenin'Andriamanitra vakin'izao ny hoe inona na fahamarinana ambaran'Andriamanitra amintsika eto araky ny efa nilazaiko tany am-piandohana dia toy ny hira nataon'ny Debora raha avy nandresy izy izao tenin'Andriamanitra zay vakintsika izao ary tantarainy eto ny zava-nitranga na tonga ny fandresena manomboka amin'ny 540 ka hatramin'ny 540 dia lazainy eo ireo olona zay nandray anjara tamin'izao adiny Jehova tamin'ny Kananita izao satria adiny Jehova ity mitranga eto ity fa rehefa nibebaka ny olona de izao ny voalazany hoe ary dia natolotra Jehova eo an-tanany ny fahavalony ny 7 amin'ny 4 ny hoe dia andeha dia hanolotra azy eo an-tananao aho zany hoe Jehova ny antso olona hiady amin'ny Kananita mba hanafaka ny zanak'Israely kanefa reo olona reo dia fiasana ihany eo ampelantanan'Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no miady ho an'ny zanak'Israely ary zany nisy ny teny fampanantenana nomen'Andriamanitra hoe hanolotra azy eo an-tananao aho na izany aza nefa ny tenin'Andriamanitra de zao misy olona namaly zany antso zany reto avy ireo olona zay nanaiky nanampy tamin'izany voalazany hoe Robena, Gileada, Dana, Zebulona, Naftaly ireo dia rehefa nandreny antsony Jehova ireo na de tany andafiny Jordana aza nisy any Robena sery Gileada dia niampita mihitsy izy mba hiady hanampy ny Zebulona sy ny Naftaly izay natsoin'Andriamanitra manokana satria zao nolazay ny tenin'Andriamanitra raha anomboka niady mitondra iray alinday amin'ny taranaky Naftaly sy Zebulona iaraka aminao ireo ihany zany no voalaza kanefa rehefa nandre zany ny taranaky Robena nandre zany zareo tany Gileada ny taranaky Dana de ay andeha hiady anareo izay andeha hanampy ny rahalanay de nandeha nanampy ireo zavatra misy ary havana de zao rehefa misy ny antson'Andriamanitra dia misy ny olona mamaly zany antson'Andriamanitra izany ary de ireo de manjary fiasana eo ampelantanan'Andriamanitra anatanterahanaandriamanitra ny programany ianao ary raha miantso anao ny tompo mba hiady amin'ny fahavalo dia ny demonia izany satria tsy manam-pahavalo eto an-tany sika
afa-tsy Satana sy ny miaramilany. Ary ny zavatra rehetra mikorotana eto ambonin'ny tany eto tsy eken'ny olona fa ao ambadiky ireo korotana samihafa ireo, ao ambadiky ireo halatra avonon'olona tsy fankatiavana, fitiavam-bola tafahoatra, fanambakana any ao ambadiky ireo ny fahavalo. Miseho itovelany fotsiny ireo fa ao ambadiky ireo ny fahavalo. Mahita miaramila be deaibe ianao ohatra, hoay reto miaramila be deaibe ireo, fa ny mikomandy an'ireo ane ka ary ambadika ary reo no miady fa any ambadika any mandefa ny baiko. Ny mahatonga ny korotana eto an-tany sy mahatonga zao ady zao dia misy fahavalo mibaiko azy, atao hoe devolo Satana, mpanjaka ny maizina. Zao mivoalaza ny soratra masina hoe fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ny andrianany zao tontolo zao, ny Andriamanitra zao tontolo zao dia ny devolo Satana zany. Izany ny fahavalo sy n'Andriamanitra iadina. Nefa isika no sainy manohitra azy, isika no sainy miady aminy, fahavalo ny zanak'Andriamanitra ireo. Eto dia hitatsika fa nitsangana Robena ary Dana ary Gileada ary Zebolona ary Naftaly, vonona zahay Andriamanitra dia hiady zahay. Ary dia Andriamanitra niady ho azy ka nandresy ireo mba isan'izay miady miady amin'ny Satana, miaraka amin'Andriamanitra ve ianao? Fa misy tafika ataon'ny Satana milofo hamotraka anay. Misy zany, ary ny olona tsy mieritreritra izany dia tsy ahalala izy, satria tsy ahafantatra izy hoe ay ve misy demonia mibaiko azy raha ijangajanga izy. Mibaiko azy ny demonia raha haminodikodina volam-panjakana izy, na hangalatra izy, na hamaky trano izy, na handeha hanompo sampy izy, devoly enie no mibaiko azy. Tsy fantany zany. Ianao kosa dia natao hiady amin'ilay devoly fahavalo ny fahamarinana. Isan'izay mpon'ny Gileada, namany Gileada sy Dana sy Robena sy Zebolona sy Naftaly ve ianao? Fa izany ny fahamarina hitatsika eto. Zao koa indray ny zavatra hitatsika manomboka amin'ny 5:10 hoe dia tonga ny mpanjaka ka niady tao tanaka ireo, ary dia teo anilan'ny rano miguido izy niady, ny volafotsy nataony hoe ho azony ho babo. Ny Satana dia tena manao zay hanjakany eto amin'izao tontolo zao, tahaka ny nataon'ny mpanjaka ny Kanana, hanapaka sy hanjaka sy hampijaly ny zanak'Israely. Ary teny zany no ataon'ny Satana eto an-tany, miady izy. Ary ny zavatra iadiny dia zao, zay ahatonga ny olona hoeo ambany fahefany, hampijaliany, ary rehefa avy eo hoetiny any amin'ny hely mandrakizay. Zao anefa ny zavatra hita, misy ihany ireo olon'Andriamanitra hanitra rehefa nahita ireo olon'Andriamanitra hampijaliana ireo Andriamanitra, dia zao no hita amin'ny 20 hoe avy tany an-danitra ny misy ady, nikintana tamin'ny alehany niady tamin'ny Sisera. Avy tany an-danitra no nisy niady amin'ny devoly ry havana. Eto dia hitatsika hoe Andriamanitra no miady amin'ny miaramila ny Sisera. Andriamanitra no miady hanafaka ny zanak'Israely. Fa saingy zao mampiasa ireo olona vonina hiaino azy izy. Misy ady eto amin'izao tontolo zao, satria Andriamanitra dia te hanafaka ny olony, te hamonjy ny olony, kanefa mila olombelona ihany koa izy hiaraka amin'ny ranomarina. Dia zao nikintany avy any an-danitra mihitsy no niady tamin'ny Sisera ho izy. Ary iza moa nikintana? Raha mijery isika amin'ny mpitsara toko 4:10 dia zao no voalazany ao, tsy kintana ny lazainy ao, fa Andriamanitra mihitsy niady io izy hoe dia nampifanaritahan'i Jehova tamin'ny lela-tsabatra Sisera teo anoloan'ny Baraka sy ny kalesy rehetra ary ny miaramila rehetra. Dia nidina ny teala tamin'ny kalesy Sisera ka nandositra nandeha tongotra. Zany ny zava-nisy fitantaran'ny Debora azy eto dia ataony zavatra hitany, dia ny hoe toa avy tany an-danitra mihitsy nisy ady ary nikintana tamin'ny alehany no niady tamin'ny Sisera. Ny 20 dia milaza hoe Andriamanitra no nampifanaritaka ny lela-tsabatry Sisera. Ka toa hitany Debora zany hoe Andriamanitra miditra tsetra, manafaka ny olony, miady amin'ny fahavalony. Rehefa sitraky Jehova mako ny alehan'ny olona, dia Jehova ihany no miady ho azy. Jehova no miady ho azy. Mampahatsiaro antsika ny nampifanaritahan'Andriamanitra ny kalesy ny Farao tao amin'ny ranomasina fa izay.
raha nampiorooro ny zanak'Israely ny fitazanana azy, Jehova hiady ho anareo io misesy, ianareo kosa angina, de nanatry maso ny fifanaritahan'ny kalesin'ny Farao tao anaty ranomasina reo zanak'Israely reo. Eto koa nanatry maso koa ny nampifanaritahana ny miaramilan'ny Sisera Debora. Ry havana, zavatra mahafaly nefa rehefa ianao ny miaraka amin'Andriamanitra tsy apoizinao akory eny hoeny to mifanaritaka ho azy eo ny fahavalonao. Inona ny antony? Satria nikintany Jehova ny miady ho anao. Kristy rehefa Jesosy ny mielo lalana anao, na inona fahavalo mitady hanakorotana ny fiainanao, Jehova no ampifanaritak azy, satria izany ny voalaza ny soratra masina. Zao nefa ny zavatra mampalahelo tamin'ity ady ity. Misy tanàna iray tena tokony tao amin'ny tanàna tokony nahazo ny antsony Jehova mihitsy, tokony ho nandeha, tokony ho nanampy, satria ao anatin'ny tanànan' zay natson'Andriamanitra manokana de tao am-pon'ny Nafitaly sy Zebolona izany. Ireo de tanàna mihitsy, taranaka mihitsy tena nofidiny Jehova mihitsy, zay tena efa nifidiny mihitsy na atsony mihitsy, saingy nisy anankiray tsy mba namaly, Meroza izany. Izao ny voalaza ny 7:20, ozony Meroza olay anjelin'i Jehova, ozony de ozony ny mponinao, satria tsy mba tonga hanampy an'i Jehova izy, eny tsy nanampy an'i Jehova namely ny mahery. Andriamanitra nefa niantso azy, hitany fa ady no atao hanafana ny fireneny, kanefa izao na de niantso aza Jehova, tsy namaly Meroza, ny irimbelona Meroza, namela ny rahalany ady rery Meroza, de olay anjely zay nitarika avy any an-danitra, satria hitatsika ny 20 hoe tany an-danitra ny ady nikintana mihitsy ny namely ny ady tamin'ny Sisera, ny ady tamin'ny Sisera, zany hoe anjelin' Jehova ny tiany ambara am'izany. De olay anjelin' Jehova ho izy, ozony Meroza, hiara-ny ozina izay rehetra mandre ny tenin'Andriamanitra, hiara-miady kanefa tsy manaiky zany. Zany zavatra hitatsika eto, niara-ny ozony izy no izy tsy mba niaraka niady tamin'Andriamanitra. Ry havana, mazava loatra fa efa voaozina raha teo zao tontolo zao, voaozina noho ny fahotany zao tontolo zao. Na inona tenin'ny olona, na inona hevitry ny olona ty zao tontolo zao ty, efa voaozina hatrany am-boalohany, ary hiara ny vokatry zany oziny zany izy raha tsy mihay noho ny tenin'Andriamanitra. Fa izao kosa ho tahina ny Jaela. Jaela ve? Fa iza moa Jaela? Vadiny Hebera Kenita izy. Zavatra hita de zao, io Jaela io rehefa nandositra Sisera de niditra tao an-tranony, ary de fantany fa ity le fahavalo, ity le fahavalo ny adin'ny fireneko, ity le fahavalo nampijaly hatram'izay, dia izy no namono an Sisera, niady tamin'ny Sisera, namely an Sisera izy ho izy ny 9:20, ary io vehivavy io no namono ny mpitarika ny fahavalon'ny Israely, ary izany no nahatonga azy ho voatsodrano hoe ho tahina mihoatra noho ny vehivavy rehetra ny Jaela. Ry havana, ny olona zay miady amin'ny demonia mba hanafaka ny fireneny, de ho tahina izy amin'ny zavatra rehetra zay ataony, haringana ny fahavalo, ny mpitarika ny fahavalo no novonoiny Jaela, ary dia nahatonga azy ho nahazo ny fitahin'Andriamanitra izany. Fa hoy ny voasoratra hoe de namely any Sisera tamin'ny tantanany izy, ka nahavony lohany, namely mafy izy de nahaboroka ny firifany, de niampatra teo natrehan'izany fahavalo zany. Akory ny hafalian'ny Israely nahita ny faharesen'ny fahavalo. Ry havana, isika koa dia natson'Andriamanitra handringana sy handresy ny fahavalo, ny devoly zany, ary efa nomena antsika zany fahefany zany, ny mino dia nomena fahefany hamoaka demonia, handresy ny herin'ny devoly. Tsy natao hanompo any Sisera intsony isika, tsy natao hanompo ny demonia intsony isika, tonga ny androm-pahafana, satria efa nitsangana tamin'ny maty ilay Kristy Jesosy, izay tandindo ny anjelin'i Jehova voalaza eto, tonga ny tompo hanafaka
ary de nomena fahefana hamely izany isika. Tsarovy ry havana fa tsy Debora, tsy Baraka no namono an Sisera, fa olon-tsotra, na de olon-tsotra azy ianao, dia nomen'Andriamanitra fahefana no ny anaran' Jesosy mba handresy ny demonia, handresy ny fahavalo. Ary averiko indray, tsy manam-pahavalo afa-tsy Satana isika, ary anjaranao no miady am Satana, miady am fahavalo. Rehefa mino tenin'ny tompo ianao, eo mpandresy, satria ny anaran' Jesosy de nomenantsika hoentintsika mandresy ny fahavalo, hoentintsika amoaka demonia amin'ny anarako izy ho izy, ary tsy tokony hatahotra ny anao zany ny kristianina, satria efa nomeny ny tompo azy izany fahefana izany. Tsara ihany anefa ny manamarika fa ny famoahana demonia dia andraikitsika rehetra. Tokony hiady amin'ny demonia zay mitady hamely anao ianao, hiady amin'ny demonia zay tokony mitady hamely ny fianakavianao ianao, ary anananao fahefana zany. Saingy zao amin'ny fotoana sasany indrindra eo amin'ny fiangonana samihafa dia misy ny sasany tena manao zany mihitsy ao amin'ny fiangonana, ho hitan'ny olona, miariary hitan'ny olona, ary zany no nananganan'Andriamanitra teto amin'ny firenentsika ny asan'ny mpiandry. Satria ny asan'ny mpiandry de nataon'Andriamanitra ho asa eo amin'ny fiangonana, ary ny olona zay na manjary mpiandry dia atokan'Andriamanitra mihitsy. Inona ny antony? Satria zao ry havana, na de afaka moka demonia daholo aza ny olona rehetra amin'ny fotoana sasany, de ilaina mihitsy ny hoe ireto olona ireto de natokan'Andriamanitra hanao an'izao. Mampatsiaro ahy namana anankiray zay nantsoin'Andriamanitra ao mpiandry izy, de tsy nanaiky izy satria izy efa mamoaka demonia ne ahy, efa mamoaka demonia. Tsara zany ole mpiandry, saingy zao ni tsara neo izy ny mahay mitondra tomobile, fa tsaratsara kokoa ny manana permis. Lasa eritreritra ilay nandaha, marina tokoa zany. Raha te hiasa amin'ny fiangonana ianao de mila ny permis. Raha eo tokotaninao ianao no hoe andefandefa tomobile eto tokotany eto, de angamba tsy maninona akory. Fa rehefa hivoaka ny tanàna ianao ka ise hoe iny izy manjary mpitondra tomobile, ilaina ny manana permis. Ka rehefa tena vonona ianao ny anao ny asa famoahana demonia, hiady am Satana eo anatrehan'ny olona rehetra, de hoy Andriamanitra teo amin'ny mpiandro hoe aoka atokany ianao aoka aka permis ianao. Ry havana, zava-dehibe ary de zao, anjaratsika ny miady am Satana ao amin'ny fiainanao, anjaratsika ny manohitra ny demonia eo amin'ny fiainanao. Fa Satana ve ny hahatonganao ho andevo mandrakizay aniny tediaviny, ny hahatonganao ho andevony mandrakizay ho ambany fahefany mandrakizay ny tediaviny, nefa nomen'Andriamanitra fahefana iara-miady amin'Andriamanitra isika, ary tsy tokony hisalasala anao zany. Ny anankiray farany de zao ny hoe rehefa lavo Sisera, rehefa maty Sisera, niady resy ny fahavalo, de zao ny voasoratra amin'ny andininy faraiky amin'ny 30 hoe dia nandry ny tany 40 taona. Fa inona ny nampikirotana ny tany, inona ny nampijaly ny tany? Jabina Sisera ny eny nampijaly azy, zany tsy nanana ny Israelita fiadanana. Inona ny mampikirotana ny tanyntsika? Ny demoniany manjaka eto amintsika, avelatsika anjaka amin'ny firenena, avelatsika anjaka amin'ny fiainatsika, eo amin'ny fiangonantsika, eo amin'ny fiarahamonitsika. Zany iny tsy mampandry ny tany, zany iny mampikirotany. Enganie ry havana, enganie, ka ho maro isika no vonona hiady amin'ny Satana amin'ny fiainatsika aloha, eo amin'ny fiainako zaho aloha, de eo amin'ny fiainan'ny fianakaviako, ho toeriko ny fahavalo rehetra mba handry fa izay ny fiainako, handry fa izay ny ankonako, handry fa izay ny firenena. Fa rehefa ny anjelin'i Jehova ny miady ho antsika, miara-miady amintsika, rehefa ny tenin'Andriamanitra no mibaiko ny fiainantsika, satria ny tenin'Andriamanitra no baiko avy amin'ilay anjelin'i Jehova mitarika ny tafitry ny lanitra ety an-tany. Rehefa izany no mibaiko atsika, de ilamina isika, ifankaty isika, ifamela heloka isika, ary ho resy ny devoly, ary rehefa resy ny devoly dia milamina ny fiarahamonina. Enganie, ka hiai ny feon'ilay anjelin'i Jehova, hiady amin'ny Jabina, hiady amin'ny Sisera isika, fa tsy hanao tahaka ny Meroza, ka na de misy aza ny ady tsy mba handray anjara am'zany. Tsy ho isan'izay voaozina ny ianao,
fa isan'izay andray fitahina hanana fiainana milamina mandry fa izay no ny fiarahana amin'ny anjelin' Jehova dia Jesosy Kristy tompo izany. Ivavaka isika. Misaotranao zay tompo noho ny famoramponao sy ny fitiavanao. Nandray lesona indray zahay tamin'ny teny izay nydonianay androany manam-porofo aminay. Fa Andriamanitra tsy miady rery ianao, fa Andriamanitra te hiantso anay hiara-miady aminao hanohitra ny fahavalo dia ny devolo Satana zany zay miteraka fahoriana, miteraka korontana eto amin'izao tontolo izao. Ary misaotranao zahay fa misy olona niaino niantsonao Andriamanitra, mba ho isan'ny Naftaly zahay, mba ho isan'ny Zebulona zahay, mba ho isan'ny Gileada sy Robena ary Dany zahay hiara-miady aminao. Ka eto amin'ny firenenay dia ho maro no amaly ny antsonao Andriamanitra. Zany ny fandrianay, ho maro ny olona amaly ny antsonao hiara-miady amin'ilay fahavalon'izao tontolo izao dia ny devolo Satana zany zay manakorontana ny fiarahamonina, manakorontana ny fiainanay. Fa izay rehetra dia hiara-miady amin'ny Kristy Jesosy tomponay, zay mitarika ny tafiky ny lanitra hitondra famonjena amin'izao tontolo izao. Mangataka aminao zahay, aza vela hisaraka amin'ny Kristy tomponay zahay, mba handry fa izay ny fiainanay, fiainan'ny ankonanay, ny fiainan'ny firenenay, mba ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra i Madagasikara sambatra, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen.